Lift your voice, blessed demand. Oh God, let this Shiloh be my own Shiloh. Make this Shiloh my own Shiloh. Make this Shiloh my own Shiloh. In the name of Jesus, oh God of heaven, let this Shiloh answer to his name in my life. From this opening night, open a new chapter of glory for me, for my marriage, for my nation, for my family, for my destiny. Open a new chapter of glory to me. Open a new chapter of glory to my family, to my nation. Oh God of Shiloh, you have called, I have appeared. Now appear to me. You have called, I have appeared. Now appear to me. God of Shiloh, appear to me as you appeared unto Samuel. Appear to me as you appeared unto Sarah. Appear to me from this opening night. Send your word with power. Send your word with fire. Are you praying tonight? Pray in the Holy Ghost. Pray in your understanding. Abru Sekea Tanada. Asharada Bantone. Ebruta Babaratane. Iglara Bantoninana. Abranoma. 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 Let it be my Shiloh. Oh God, reveal yourself to me from this opening night. Take me to my high places. Take me to my high places. Open unto me the covenant highways to profitable living. Receive all the glory. Now, lift your hands. Raise your voice. Magnify the God of Shiloh who answers prayers. Every tongue, every language, every tribe, every nation. Wave your hands. Magnify the God of Shiloh, the King in Zion, the owner of the earth, the governor of the universe. Praise his name. Magnify him. Celebrate him. Give him all the glory. Give him all the praise. This prayer has been answered. In Jesus' awesome name we have prayed. That amen can make you a high flyer. No doubt the God of Shiloh has visited you, and you are here in the opening night with your testimony. Kindly get to the honor entrance behind where the pastors are seated. Document your testimony for an opportunity to share with God's people. With joy in your heart, give Jesus the biggest hand of praise as we welcome the Shiloh Mass Choir. Let somebody shout! Bring out your handkerchief. Wave it to the Lord tonight. He's in the house. The God of Shiloh is here. The God of our Father Oyedepo is here. Come on, shout! Lift up your hands unto the Lord. Worship the Lord in the beauty of his holiness tonight. Glorify his name, is worthy of our praise. We give you glory as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy. Oh Lord, you are wonderful. You are worthy in our life. We give you glory, God of Shiloh. Asha, we give you glory, Lord. Oh, you are, you are, you are wonderful. You are glorious. You
Holy Ghost, hey, you are wonderful now. Oh, you are powerful. The Lord in the midst of us is mighty to save, to deliver. At Shiloh 2022. Mint Chalutin on the mantra, Makagenoa, Mint Chalutin Tumpu. Glorify God of Shiloh tonight. Give him praise. Give him the worship that he deserves. Wave your hands to the Lord. Come on now. Magnificent, magnificent. Oh, magnificent is your name. Let's lift him
Sola tompoko Jesosy a. Sola Jesosy a. Shiloh 2022 ary lalam-biara-panekena mitera vavadiny amin'ny fisaorany a sy amikanjana ny fiderana doasalatsika ny tanantsika dia saotra an'Andriamanitra ny amin'ny tondranatsika sy anao amin'ny tia Shiloh amin'ny 2022 ty isaora izy ny amin'ny zavatra nataony tamin'ny Shiloh tamin'ny herintaona sy ny Shiloh rehetra nisy hatramin'izay isaora izy fanentan'Andriamanitra amin'ny tia Shiloh 2022 ty indray ianao isaora izy fanarovana anao tamin'ny dianao rehetra isaora izy a ary isaora izy ny amin'ireo fitahiana izay miandry anao amin'ny tia Shiloh amin'ny 2022 ty isaora izy amparesen-dahatra tsara isaora izy apatokina isaora izy a miaraka amin'ny finoana tanteraka ambaroara Shiloh 2022 dia Shilohnao manokana isaora izy isaora izy isaora izy isaorana mandrakizay any Andriamanitra amin'ny anarany mahagaga any Jesosy a ny isaorantsika alohan'ny hipetraranao a miaraba olona maromaro dia teneno hoe Shilohko ity Shiloh ity ndana olona telo teneno an'izany Shiloh ana hoe ty Shiloh ty Shiloh ana ty Shiloh ty hoe misaotra tompo a mazao toerana azafady mazao toerana azafady a mazao toerana mazao toerana mazao toerana misaotra ary misaotra amin'ny anarany mahagaga any Jesosy a ny vavahantsika ampifaliana sy ampiraviravona ny ara-bako antsika tonga soa amin'ny tia Shiloh 2022 ty amin'ny alalan'ny raitsika ny apôstôly nitirak ty Bishop David Oedepo fantatro fahosoa ny amintsika rehetra izay mandray anjara amin'ny tia Shiloh 2022 ty firenena rehetra maneran-tany amin'ireo fiangonana rehetra maneran-tany amin'ireo fanarahana vatana rehetra amin'ny firenena rehetra ny kontinenta rehetra rehetra efa miaraka aminareo sady ihany koa Andriamanitra ninina miseho amin'ny fety tabernakle dia manomboka miseho koa zany eo amin'ny fiainantsika rehetra fa voatsara ho anao Luka 14:17 nisy a lehilahy nanomana fanasana lehibe dia ny rano mpanompony mba hiantso ny olona mba ilaza hoe tongava efa vonona ny zavatra rehetra firy ny zavatra efa vonona ny zavatra rehetra ao anatin'izany ve ny ianao efa vonona ny zavatra rehetra ara-panahy ara-batana ho amin'ny fahasalamanao ho an'ny fiarahamoniny amin'ny raha ekonomika ny zavatra rehetra efa vonona avokoa Andriamanitra tsy mba manasa olona raha tsy efa vonona ny zavatra rehetra ary Shiloh dia toerana nanomanan'Andriamanitra fanasana ho an'ny olona rehetra fanasana ny tenin'Andriamanitra izay atonga zareo andray ny lovany fanasana amin'ny teny Andriamanitra efa vonona tanteraka anome anao ny fanirianao tsy vonona fotsiny izy fa efa vonona Andriamanitra alohan'ny atongavanao teto raha vonona ianao teneny hoe vonona Andriamanitra efa vonona rehefa vonona ianao misy tantarana vehivavy zay a
mijoro vavolombelona izy teto amin'ity fiangonana ity, fa taona maro lasa zay dia niteny izy nandeha tamin'ny toerana taria dia tsy nitahina teto toerana maro fa tsy nitahina, fa rehefa niditra tamin'ity toerana ity dia nitahin'Andriamanitra. Dia mpanompon'Andriamanitra niteny anazy, tsy ny toerana ozy izy fa ianao mamaritra hoe aiza nitahinanao, ianao mipetraka eo mamaritra hoe tonga tokoa fitahinao. Raha vonina toerana hoe vonina, ka mila raisinao zany le andraikitra ho amin'ny fahavononanao. Lovanao dia efa nifinosina araka ny Joshua 18:1-3, 1 Samuel 3:21. Andriamanitra nanomboka niseho tamin'ny olo tao a Shiloh, ary Andriamanitra niseho tamin'ny Samuel tao a Shiloh tamin'ny alalan'ny teniny. Mandritra nyity Shiloh 24 ity manomboka amin'ity ala-fanokafany ity, Andriamanitra efa miseho aminao sahady. Fa mila homaninao ny tenanao, zay vao afaka mahita ireo zavatra efa nomanin'Andriamanitra ho anao. 2 Tantara 27. Ny olona ny andren'Andriamanitra ho an'le fahagagana. Teo zany ten'Andriamanitra mitony, mila maka toerana nareo, ny toerana ijoranareo mamaritra ny zavatra hitanareo, mijoro tsara ozy ny tenin'Andriamanitra. Dika ny ten'Andriamanitra hoe mijoro tsara io, oka ianao malina ka ny zavatra rehetra afaka miseho amin'ny fotoana rehetra. Aza miandry amin'ny fotoana farany zay vao mandray ny teninao, fa fotoana rehetra ny fampianarana dia fotoana fandraisana. Mijoro tsara ozy Andriamanitra raha tianao ny ahita ny famonjen'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra dia efa vonona, fa tsy ny olona rehetra nefa mahita ny zavatra efa vonona. Mila mijoro tsara ianao, mila malina ianao, mila lesy lalitra ianao fa tokony tsy varim-barina raha tianao no hita ny fanananao. Ny zavatra hitanao mantsy nomen'Andriamanitra ho anao, fa ninona hitanao izy Andriamanitra, ozy ny tenin'Andriamanitra, zay nomen'Andriamanitra anao. Ny zavatra rehetra hitanao zay nomen'Andriamanitra anao, zavatra tsy hitanao tsy afaka nomen'Andriamanitra anao. Na liana tahaka ny ary Andriamanitra ho an'le fanomezana, raha tsy hitanao izy dia tsy afaka omen'Andriamanitra. Fa resy latra tanteraka fa amin'ity ala-fanokafany ity sy mandritra ny Shiloh 24 dia nomboka hita ianao ny fanananao. Tsy zavatra anankiray fotsiny le izy, fa ny zavatra rehetra efa vonona. Raha mahita zavatra ianao androany dia raiso le izy, mahita zavatra ianao pitso maraina dia raiso le izy, raha pitso hariva mahita zavatra ianao dia raiso le izy, mahita zavatra ianao amin'ny andro manaraka dia raiso le izy. Ka mitohatrany zany ny fandraisana, fa le vaovao tsara dia ty efa vonona daholo ny zavatra rehetra. Ka mitsangana mitongotra ao dia ambarao le izy, dia ambarao le izy, mijoro tsara mba tonga nahita. Fa ny masina mijoro tsara fa ny masina mijoro tsara, malona tsara, mijoro tsara miaraka amin'ny etaeta, mijoro tsara miaraka amin'ny etaeta. Te hita ny famonjenao te hita ny lovako te hita ny fitaiko vonona ny amin'izany Tompo. Misaotra amin'ny anara-mahagaga an'i Jesosy ny vavahantsika. Efa vonona ny koralina Shiloh ny amin'ny isitra eo ambony lohany zareo hanao asa fanompony zareo ty ahafantanana mafy an'Andriamanitra dia raisitsika ny koralina Shiloh.
Just one word. One word is enough. One word is enough, Jesus. It brings the children about me, oh. More than a word. Just like you expect. Tailor made just right. We pray that
For that powerful ministration, give Jesus a big Tiafatanana mafy an'Andriamanitra amin'ilay asa fanomponana finaritra be teo a. Shiloh 2020. Silo roa amby roapolo sy roa arivo. It is Shiloh testimony time. Fotoana vavolombelona Silo. Tonight we have 52 testimonies. Androany a roa amby dimapolo ny vavolombelona. 7 of them in this opening night. Roa amby dimapolo soratra anarana fa anaky fito ihany a no raisina eny amin'ny altara. Tony, Mrs. Japheth Obi, Chidinma Joy Aga, Badru Olumide from LFC Elegbaka, Ondo State, Mrs. Amarachi Ihenacho from LFC Ogara, Delta State, Miss Lovett Christopher from LFC Abakileki, Ebonyi State, and Josephine Watara from Winners Chapel, Kampala, Uganda. Give Jesus a hand of praise as they come. Tiafatanana mafy an'Andriamanitra sady tonga zareo a. My name is Mr. and Mrs. Japheth Obi. We are here to testify to the goodness of the Lord. Tonga etsy ambena voninahitra ho an'Andriamanitra. Start by saying, Tianomboka izay ilaza hoe tiakasitraka an'Andriamanitra ya, tiakasitraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra papa a, ny amin'ny zavatra tsara nataon'Andriamanitra teto amin'ity toerana ity. starting from the covenant prayer hour, Nanomboka tamin'ny oram-bavaka ara-panakena maraina here from the radio, we decided to be joined. dia ny tamin'ny radio ilay izy a dia nanomboka nanaraka izay. But sometimes we go on by fruit and we begin to hear this word until the end. And sometimes Papa said we should ask for prayer points. Papa tamin'ny oram-bavaka ara-panakena niteny hoe mila mangatapavaka ianao. Want to seek admission at our job or mines. That he should get it. And many people spend many money, but we couldn't spend a dime. And my God answered that prayer point, that prayer one. Na marivavaka Andriamanitra zany a nisy a To give God glory. Secondly, nisy fidirana tany amina fianarana zany a ny olona zany mandoha vola dia za tsy nandoha vola dia niditra tany amin'ilay fianarana maimaim-poana. although in that 4 years, the 4 years is a tough time. I decided to join his sanctuary keeper. So got from there and decided to be praying every day, and God turned everything around. More especially at Shiloh 2021, there is a expectation card given by us to fill. I feel everything and all the prayer point was answered. Tiaviana voninahitra an'Andriamanitra fa tamin'ny Silo a izay konkoa dia favaka rehetra izay nisoratako tanaty fangatambavaka dia mivaliana an'Andriamanitra, valian'Andriamanitra daholo izy rehetra. Dia mierina voninahitra an'Andriamanitra konkoa fa navita trano zay a tamin'ny amin'ny Silo. Tiafatanana mafy an'Andriamanitra. Shiloh 2022. Silo roa amby roapolo sy roa arivo. I'm back to immediately, and I'm here because I made a vow that when the Lord delivers me, I Tonga eto mierina voninahitra ho an'Andriamanitra hoe will God delivered me. hoe raha fan'Andriamanitra National course. dia verina mierina voninahitra ho an'Andriamanitra eto. While growing up, my parents and guardians did everything humanly and medically possible. Za dia teraka Right, words le ampipiampandriny reny lava reny zany aretana mahazo anazy from childhood. dia niteraka enatra teo amin'ny fiainany zany a afa baraka foana izy, Neither visit friends tsy afaka mamanga namana fianakaviana noho ny amin'ilay aretiny. every day, everywhere I slept, even inside church. Naiza naiza Anytime atoriko a na ato am-piangonana naiza naiza dia mpipiampandrina foana go down with this shameful plague. dia teo amiko fonjany aretiny zany. Premièrement teo amiko fonjany aretiny zany nandritra universitaire manontolo. Camp, I had the most shameful experience of my life as I had to sleep closely with over 50 people in a big hall. But despite Dia nisy fotoana zay tena nanala baraka be anazy satria niarana tony araka tamin'ilay dimapolo a imagine I was passing through such affliction. dia mpipiampandrina dia nanompo an'Andriamanitra ato amin'ny sécurité ato amin'ny fête tabernacle nandritra ny taona Choir for 4 years. dia ato amin'ny chorale ny fête tabernacle efa taona Drama, evangelism, dia nanao drama, techniciana, fandikana teny a fanompona daholo zany tamin'ny 2017 a dia nitendrena teto a ho lasa mpiandraikitra. 5 years old lady who was a member of my station back then. 31 years of bedwetting.
raika amby telopolo taona zany izy a mpipiam-pandriana mpitian'Andriamanitra zany a tamin'ny a Shiloh 2021. Shiloh 2022. Tapaka ny famombana ny hatramin'ny 7 taona. Tonga eto zay a amerina voninahitra man'Andriamanitra ny Andriamanitra lehibe nitiraky ity fa fan'Andriamanitra ny ranomasina ny fan'Andriamanitra ny anaranay dia nataony a papa sy maman zao zay nandritra 7 teny zay a ny olona dia nanetsetra anay fa tamin'ny heritaona tamin'ny Shiloh a dia nampiasainay fiaranay a nitaterana zazakely tena mafy zay a dia nitsarovana zay 7 taona fambana ny taperin'Andriamanitra dia Shiloh tamin'ny heritaona zany lasa reo nanao testana hoe bevoka dia bevoka zany ny vadiny a 7 taona zany famombana mpitian'Andriamanitra mitiafatanana mafy an'Andriamanitra. Shiloh 2022. Tonga eto a amerina voninahitra ho an'Andriamanitra tamin'ny heritaona volana septambra dia nitafian'ny fahavalo tamin'ny concert ranonono a tamin'ny desambra tamin'ny heritaona tsy afaka nijoro tsy afaka nandeha dia nanatrika an'ity Shiloh ty a en ligne dia niteneniko Andriamanitra fa amin'ny mpababony io aza dia amin'ny Shiloh 2022 hijoro fahavolombelona ho an'Andriamanitra ny amin'ny fahatsaranao. Tonga eto amerina voninahitra Andriamanitra satria nampiasaiko ny zava-miafina rehetra fanasany tompo a lamba kasika dia lasa nanao a chirurgie ny araka tamin'ny lamba kasika nanaraka thérapie maro be a lasa na dia mivavaka ao fanjakan'Andriamanitra dia lasa nitazona zona nitazona ao misela. Tonga eto amerina voninahitra Andriamanitra fa nanaraka ny traitement maro be a dia amin'ny heritaona konko zany izy azo ny master azo doctorat zany izy amin'ny heritaona dia mpitian'Andriamanitra konkoa ny concertna nono avy any Uganda izy dia afatanana mafy an'Andriamanitra. Tonga eto hisaotra an'Andriamanitra tsy toa zay a tsy raraka tamin'ny 2017 nanatrika ny Shiloh a kivy a tamin'izay 2018 mbola kivy any nanatrika Shiloh satria tsy mba nana fanomezana nomena rehefa nomeko ny satria 70 na era fotsiny volameko a solona Shiloh dia avy eo nangataka amin'ny fanahy masina hoe ina zavatra tokony meko tanomboka 2020 a dia nomen'Andriamanitra asa mahagaga a dia meko an'Andriamanitra ny karamako voalohany indrindra dia men'Andriamanitra fahombiazana mahagaga zany izy a boka trosa zany izy a tamin'ny alalan'ny sorona Shiloh dia nafahan'Andriamanitra tamin'ilay fahabokana. Shiloh 2022. Tonga eto amerina voninahitra Andriamanitra ny Andriamanitra tiraky ty zay nafan'Andriamanitra tamin'ny olany raha tamin'ny 2019 nanana nofo a hoe nanofy hoe alatsao anatin'ity fitoerana zavatra ty ny rahanao dia nanomboka narary a dia nitry hôpitaly maro be a dia natao transfusion maro be a dia nitsora tamin'ny Shiloh 2021 dia niteneniko hoe mila miala hoe retony Andriamanitra
dia nanatrika ny Shiloh 2021 dia nanomboka nandeha raha dia niditra hôpitaly indray dia niteny an'Andriamanitra hoe tokony asor'Andriamanitra ho io fampahoriana io. Just as I was praying, Papa was coming and I started shouting, Papa, do not allow your daughter to die from the blood-sucking demons. Dia niteneniko He heard my voice, he asked his son to come and bring me. Then brought me and he told me, dia niteneniko papa dia lasa nampanonton'ny papa tamin'izay hoe miala ny aretana izay ao amin'ny vatanao eo izy izy. Roa taona izy nanana olana tamin'ny raha tapitra izany. Shiloh, my name is Aga Chilima Joy Nebu. I bring you greeting from Living Faith Church here, Kenaland Sanctuary Unit. Hallelujah. I am here to return Tonga eto amerina voninahitra ao an'Andriamanitra, ny Andriamanitra tsy mitararaka. Te hisotra an'Andriamanitra, nanam-pitian'Andriamanitra ny ozana manaranaka. meeting my grandfather, having a sister remnant, and my daddy's only sister also remained not married. And it comes to my son, my younger ones, all of them. Petapeta amin'ireo ray aman-dreniko izany manambady dia misaraka, manambady dia misaraka. Dia izany nanompo an'Andriamanitra tao amin'ny mpanadio. They're calling me, my family, Mama Sanctuary. But Dia atsony zareo hoe ry madama mpanadio dia nantsony Andriamanitra ty raky ty hoe Andriamanitra ty raky ty tsy mba mitondra henatra eo amin'ny henatra an'izany. to go and serve, I was big. Dia nanompo an'Andriamanitra teto tamin'ny Shiloh tamin'ny herintaona dia maloto mihitsy raisiko tamin'ny tanako. Dia nangataka amin'Andriamanitra mba omen'Andriamanitra fahombiazana ara-panambadiana. Dia tamin'ny volana juin papa nyteny anao hoe sorato izy izany daty hanambadianao dia nanoratra hoe 26 novembre. The Holy Spirit said, no, you have written it and it's recorded in heaven. Dia Andriamanitra tena efa voasoratra io volana juin dia nseho ny vadiko. My husband came for introduction. Nseho ny vadiko tamin'ny volana 26 novembre dia natao mariage tamin'ny fomba mahagaga ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Fahatarana folo taona tamin'ny fanambadiana mpitehan'Andriamanitra. Androany arivo l'Andriamanitra Shiloh amanganao ihany koa. Dia fahatanana mafy ho an'Andriamanitra ary mikaika mafy voninahitra ho an'Andriamanitra. Alleluia. Ny amin'ireo vavolombelona mahagaga mafy be ireo tia fahatanana mafy ho an'Andriamanitra. It is Shiloh announcement time. Fotoana filazana ny Shiloh. To the following. Number one, Voalohany tonga soa ianao amin'ity Shiloh 2024 ty lalam-be ara-panekena the name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy You are also welcome to Canaan land, the prophetic base of tonga soa zany Ankanalande ny foibe an'ity memorable one. Please acquaint yourself Shiloh 2024 ty. services and the facilities available within Canaan land. Details on the various sessions and their locations are as indicated on the Shiloh bulletin. Number 3, praise the Lord. We are all admonished to acquaint ourselves with the camp ethics contained in our bulletin and report any Ho antsika zay matory aty am-piangonana zany dia mila manaraka ihany koa zany ny fepetra rehetra sy ny lalàna fe ho amin'ny fatoriana atao am-piangonana. desire to share their testimonies. Ho an'ireo zay te hijoro fahavolombelona ihany koa zany dia afaka mandefa email amin'ny adresy email io. Testimonies at lfcww.org. Number 5, please be informed that the Yoruba translation takes place at the youth chapel, while the French translation takes place at the Hope Wing of the Faith Tabernacle, where both direct and virtual translation services are available. Finally, you may scan the QR code on the back of your seat in the front of you, the banner in any or at any of the entrances, or the screen to access all electronic channels of giving and Shiloh announcements. Note that the bulletin is also available on the Shiloh 22 website. You are the next to be announced. Ianao manaraka ho ankalazaina tonga soa ianao amin'ny Shiloh. Thank you, Jesus. Soa Jesosy You'll be glad to know tonight faly ianao mahalala androany arivo amin'ity andro voalohany Shiloh 2024 ty 42 nations represented
dia 2 zany firenena misolo tena any Canalande amin'izao. from all across the globe, Amin'ny firenena rehetra maneran-tany a, Africa, tsy Afrika, large delegates, firenena afrikanina rery ihany fa misy avy any Ghana, Benin Republic, républicaine Benin a, avy any Côte d'Ivoire a, from Togo, avy any Togo a, from Burkina Faso, avy any Burkina Faso a, Cameroun a, from Congo DRC, avy any Congo a, Brazzaville, Congo Brazzaville a, and from Kenya as well, Kenya a, Africa, from Liberia, Liberia a, and we have several others, ary maro be other continents. am'ireo a. United Kingdom represented here, Ao koa zany a ny United Kingdom na ny Anglisy a, ny pays arabo a, United States of America, ny Amerikanina, from Zambia, from Zambia, Namibia, Namibia, Pays-Bas, France, Luxembourg, Luxembourg a, and several others including sia firenena maro be a, Botswana, Belgique a, ty ahafantarana mafy an'Andriamanitra all of these massive ingathering. ny ama fivoriana ngeda be ao fiderana an'Andriamanitra. Desperately looking for God, Nizaniza tonga mitady an'Andriamanitra dia ho ahitan'Andriamanitra tokoa ny ianao. found their way coming, Nizaniza ho avy dia ho avy zareo ary voaro tsara. Ary nizaniza manaraka mivantana this service live. manatrika an'ity fivoriana ity izao. Tonga soka ianao amin'ny anaran'i Jesosy a. Be glad to know also that we have quite a number of sons of the prophet Peta be koa ny zanaka mpaminany sy eto a miaraka amintsika amin'ity ala fanokafana ity a sy 2024 ity. Anisan'izany a with respect is Pastor David Ibiome and his wife, Bishop David Biomea sy ny vadiny a, Pastora Paulinenche sy ny vadiny a, Pastor Femi Emmanuel, Pastor Fanny Emmanuel a, Pastor Ekweme Goodheart. Pastora Ikoine zany a, We have also Pastor Yemi Davis, Pastor Davis a, Pastor Mrs. Shola Olawuye, Reverend Olubio and his wife, Pastor Duro Aina, zanaka mpaminany daholo zany a, reo olona manatrika reo a, reo mitana reo mitsangana reo. Pastor Joe Ogbe, Pastor Victor Abugo, Bishop Joseph Eboyman, and several others. When we have their full list, we'll be welcoming them in the course of this event. Warapainy mandalana moa ary zareo a mandritra an'ity fivoriana ity. Teneny olo akaikinao dia teneny izy hoe tonga soa ianao. Give Jesus another Ty ahafantanana mafy an'Andriamanitra. hallelujah. It is time for Shiloh offering. Fotoana fanatitra Shiloh. Begin to package your offering. Fonosary mifanatitra anao a. The God of Shiloh N'Andriamanitra Shiloh to receive efa vonina ny andray offerings fanatitra that are given in consistency with the covenant. fanatitra One covenant detail that will make your giving aloha amin'ny anao fanekena anankiray a tonga ny fanomezanao ao ekena amin'ity aly ity. 2 Corinthiens 9:5 9:7. your offerings together and with a cheerful heart, bright countenance, you are given tonight. Every man Oka ny olona rehetra as he has purpose set in his heart, araka ny any an'ny fony let him give, oka izy anome not grudgingly tsy amin'ny alahelo or of necessity. na mifaneritereny Loveth a cheerful fa tian'Andriamanitra ny mpanome am-pifaliana. Ny fanomezanao a dia manomboka avy amin'ny fonao aloha and then it flows from your hand. dia avy eo mikorina eny an-tananao le izy. Resy lahatra fa misy olona anaraka an'izany a taritalana ra-panekeny zany. Ozy ny tena hoe manomeza izy am-pifaliana noho izany a mitsangana amin'ny tongotra ao a dia asany rato amin'ny lanitra ny fanatitra anao izay mifinosinao iny dia mankeo fenao ny Andriamanitra Shiloh With the offering in your hand,
amin'ny fanatiny tananao iny dia teneny izy hoe God of grace. hoe ianao ny Andriamanitra ny fahasoavana rehetra. Father, we thank you tonight. Raha misaotra anao zay androany hariva. If you are given in the viewing center, Raha nomenomezana ianao amin'ilay fanarahana ny vatana dia soratiny saikinao church there, ho amin'ny fiangonana izay misy anao. channels. And those given here, look at the board and you will see all the given channel for transfers and for internet giving. And whatever you are given, make sure it is properly addressed. You are given a check Raha manome saika ianao dia sorato of Faith Tabernacle. amin'ny alalany Winner Chapel Antananarivo. Just ensure Raha eto Antananarivo raha manaraka any amin'ny faritany ianao dia amin'ny fiangonana misy anao zany ny anomezanao. the code so that your giving will go to the appropriate place. The Lord bless you. Tahin'ny tompontsika rehetra asandrato ny tananao ambony lohanao The Lord receive your offering Andriamanitra ny andray amin'ny ny fanatranao androany hariva. and visit your finance. Ary Andriamanitra ny amanga ny arabolanao miaraka amin'ny fahabetsahana. I see this as the lowest gift for you Hitako iny fanomezana kely indrindra izay omenao satria ao anatin'ny 24 heures ho avy le fitombona. Zay tokoa no tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. we are going to sit down Hipetrakintsika and welcome dia raisitsika Shiloh Mass Choir. koralina ny Shiloh Lead us in praise. tarika antsika anaty federana. Mass Choir, you are leading us in praise. God bless you. Tahin'ny tompo
Rehefa mijery anao ny anadanao a sy ny rahalanao a raha vafinao a dia ho tolagaga tokoa izy a fa mahita anao a mijoro a matanjaka tsara nateraka andresy aho. Misy olona ve teny hoe nateraka andresy aho nitendrena ho amin'ny fahalebiazana aho, notendrena aho ho an'ny fahombiazana aho, natao hanapaka amin'ny fiainana. Tsy olona ordinaire ako a fa nitendrena ho amin'ny fahalebiazana. Tsy olon-tsotra ako a fa notendrena ho amin'ny fahalebiazana. Aza mijery a taka amin'ny fahalalanao taloha fa tsatra an'ilay mahazatra anao intsony aho. Jesosy Kristy ilay efa mitsaoka, izy ny amoaka ny tsara indrindra avy ato amiko. Natendrena ho amin'ny fahalebiazana aho sy fahombiazana aho a. Aza miraharaha izay lazain'ny olona aminao, mameantoka anao a fa tonga sotoko anao amin'ilay anjara voatendrinao nitendrena ho amin'ny fahombiazana. Nateraka andresy ianao, izay olona mino izany dia lazao izany. Nateraka anjaka ianao, tsy olona tsotra ianao fa nitendrena ho amin'ny fahalebiazana. Rehefa hitan'zareo ilay Andriamanitra ato amiko a sy ny fahasoavana ato anatrika dia feno fifaliana aho satria natao aho ao amin'ny fifaliana aho. Rehefa hitan'ny olona fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao, tsy manatsafidy izy fa tena nitendrena ao amin'ny faratampony tokoa ianao.
Alleluia. Jesus, a big hand, everybody. Tiafatanana mafy ho an'i Jesosy a. Be seated. Mazaho toerana azafady a vetivety. Shiloh 2022 Shiloh 2020 sy 2020 and Covenant Highways. lalambe ara-panekena. In a moment, we are going to rise to pray, and this prayer Tsy hoe larintsika hitsangana hivavaka that we are going to hear. fiandrandrana ho an'ilay tenin'Andriamanitra izay ho renesitsika. Ao amin'ny Exodus 33:13 hoy izy ny tenin'Andriamanitra. Mosesy no teny eto. Noho izany a miangava ianao a raha mba afaka nahita fahasoavana eo masonao a ampahitao aho izy izy a ny lalanao. Is Covenant Highways. Ty Shiloh ty a dia lalambe ara-panekenina ary ny tenin'Andriamanitra efa eo ary lalana efa hita. Trompo asehoy andro any a rehefa hiakatra amin'ity alitary ty mpanomponao sokafo ny masoko mba hita ireo lalambe ara-panekenina izay efa nomaninao antsangana raha mitongotrao a asandrato ny tananao sy tongotrao a fa va amin'ny lalan'ny foninao miaraka amin'ny fiandrandrana mafy an'io hariva naiza naiza misy atsika maneran-tany efa tonga ilay orany famangina zao tsy po tsy te haendry fotsiny teninao a fa tena hita le lalana asehoy ara ilay lalana amin'ny alalan'ny teninao anio tsy po asehoy a lay lalana tongeto anio a mba hita lay lalana tongeto a mba afantatra le lalanao tongeto a mba tsapa lay fanokafana masoko amin'ny lalanao asehoy a lay lalanao amin'ny alalan'ny teninao tsompo eto aho amina fionana amin'ny alalan'ny teninao asehoy a zany zao asehoy a zany zao miangavanao a tsompo asehoy a ny lalanao asehoy a ny lalanao asehoy a ny lalanao zao tsy maintsy hitako zany anio tsy maintsy hitako zany anio asehoy a zany zao ny lalanao asandrato ary-tanana roa manomboa makasitraka azy melosady ianao satria ny masotsika efa sokafana sady efa sokafana ny masotsika efa sokafana ny masotsika amin'ny lalana anio ariva raha eo misaotra ary isorana eny anarana masina amin'ny nara tsarobidy Jesosy a izay mivavahantsika amin'ny fifaliany Jesosy ara tiafatanana mafy an Jesosy a ary raisitsika ny raitsika le apôstôly anti-Irak ty a bishop David Odepo a izay hitondra ny tenin'Andriamanitra ataovy mafy tsara ny teako ao an Jesosy. Alleluia. Amen. Alleluia. Shall we together Ndao atsika hiankohaka amin'Andriamanitra amin'ity hery ity. An Jehovah ny voninahitra zava-dehibe ny nataony zava-dehibe ny nataony ary lehibe lavitra mbola ho ataony. Fantatrao ny antony anaovantsika zany hery zany satria tsy misy zavatra mitranga raha tsy hoe Andriamanitra nandidy zany. Izy ilay miteny a ary mahatanteraka izay ilay zany. Fitomanina 3:37. Manina moa tsika no mivoretro satria mitohy hiatrany amin'ny tenantsika mandefa amintsika ny teny Andriamanitra. we cannot receive what he has not revealed. Tsy afaka nandray tsika izay zavatra sy ny sokafany It did not only give the word ary tsy mamety teny fotsiny izy a fa amarina ihany koa ny teniny. Ho an'Andriamanitra rery ary ny voninahitra zava-dehibe ny nataony izay rehetra tenin'Andriamanitra rentsika eto a dia Andriamanitra ny nanome zany. Reo fijoroana vavy lehibe rehetrena dia satria namariny ny teniny. Izay vavaka nataontsika teto a dia satria novaliany zany. Tsy hoe vita izay fa nomena antsika ny fahasoavana hivavaka ary izy koa mamaly ny vavaka. Ka ho an'Andriamanitra rery any voninahitra zava-dehibe a no nataony. the anointing is a gift, not an achievement. Ny ositra dia fanomezam-pahasoavana fa tsy zava-bita. We give Manome tsika what he gave us, and
amin'izay zavatra nomeny atsika ary miverina aminy ihany le izy avy aminao ihany a nanomezanay anao tantara 29 14 sy nomeny atsika ihany zany nanomezantsika ho azy ka ho azy zany voninahitra zava-dehibe any nataony ary zava-dehibe lavitra ny mbola ho ataony rehefa mame voninahitra azy tsika ny amin'izay efa nataony toerana misy atsika zao a dia satria Andriamanitra nitondra atsika teto eto tsika ny alina satria izy nitondra atsika teto an'Andriamanitra voninahitra tiako ary ianao iran'izany a tahaka ny hoe anao manokana teniny zay zavatra rehetra mitranga fiainantsika sy anao a dia fahasoavany daholy an'Andriamanitra rery voninahitra zava-dehibe a nataony an'Andriamanitra ny voninahitra rehetra zava-dehibe no nataony voninahitra lehibe ny natao an'Andriamanitra ny voninahitra lehibe ny natao lehibe ny natao lehibe lavitra mbola ho ataony an'Andriamanitra ny voninahitra lehibe ny natao ny natao lehibe lavitra mbola ho ataony an'Andriamanitra ny voninahitra lehibe ny natao Tombo Jesosy ekenay fa ianao a no miasa ao ambadika amin'ireo karazana zavatra lehibe mitranga aminay a mahisam-batan'olona sy ny zavatra tsapanay a lehibe hatramin'ny fiandohan'ny Shiloh ekenay fa ianao a no mame fanomezana ny teny a fahaiza-miteny a fampitakery a fanovampiainana ireo vavolombelona raisy ny fisaoranay amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny zava-dehibe mbola ataonao ihany koa raisanao ny dera rehetra aoka ny tsiraray avy ara azo fionana maharitra amin'ny fiainany tamin'ny 70 mbola 16 ans ako dia nanatrika conférence dia ny zavatra teny tao dia hoe Andriamanitra tsy mitaraidretra ny resaka tamin'ny fanahako zany ary lasa fananako aza mba maika ho izy ary ny finoana dia mitaky faharetana zay vao mahazo ny vokatra tsy fantatro zany hoe hoaizana alehako fa fantatro fotsiny dia hoe misy faharetana tian'Andriamanitra ho ataoko
tsisy olona azo zavatra raha amin'ny fahamehana. Tantara mety adino fa fionana tsy afaka adino. Engany tsy raha ray avy amintsika reto anana fionana tahaka ny Samuel amin'Andriamanitra. Ary Jehovah niseho indray mandendray tamin'ny Samuel tao Shiloh tamin'ny alalan'ny fitaovan'ny teniny. Tsisy olona eto ho diso ny fionany manokana. Noho izany amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina Shiloh 2:20 dia ambara fa misokatra ny fomba ofisialy amasehatra fionana karazam-pionana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Misy olona tsy atsapa marary zany ntsony manomboka amin'ity fotoana ity. Misy sasany tsy jaly ntsony fa aresena amin'ny fiainana. Misy karazany olona tsy atsapa fiemorana ntsony amin'ny fiainana. Fionana mampanova tantaran'olona. Noho izany efa eo Andriamanitra anipy atsika ao amin'ilay lalambe lalana avo ny fiainana izay zavatra rehetra amaly fahitana fity ho atsika. Tsy ho diso ny toeranao anenao dia fa tanana mafy indrindra fideranana eo Andriamanitra Shiloh ary mipetraha mazao toerana. Amen. Sotra Jesosy. Voninahitra ao n'Andriamanitra. Ny anjara rarahako amin'ity fety ara-paminany ity dia mitokona aloha hevitra hoe manokatra lalambe ara-panekena ny fiainana. Izay no seria fampianarana jerentsika amin'ity fanasana maneran-tany ity izay miavaka. Tsy afaka hoe amin'ny lalambe no ka tsy fantatrao. Misy ny ohatran'ny hoe bypass na ohatran'izay fa misy koa ny lalana kely fa raha lalambe kosa tsy fantatrao, tsy maintsy fantatrao hoe eo ianao. Isaia 55:8 ka hatramin'ny 11 zay ny tesotra masina ijoroantsika. Fa ny fihevitra dia tsy fihevitrareo ary ny lalako tsy mba lalanao hoy Jehovah. Fa tahaka ny avy ny lanitra amin'ny tany no avy ny lalako amin'ny filalanareo sy ny fihevitra amin'ny fihevitrareo. Fa tahaka ny ranonorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina aminy raha tsy efa nahavotan'ny tany ka mampaniry mampavokatra ary mamevoa ho ampamafy sy anina ho anim-pihinana dia toy izany koa ny teniko. Ny lalako izy izy dia hitantaratra ao amin'ny teniny. Ny lalako dia ao anatin'ny teniko. Ka ny lalambe an'Andriamanitra dia hita ao anatin'ny teniny. Ny Baiboly no mpitondra ireo lalana avo n'Andriamanitra. Ireo lalana avo n'Andriamanitra zany dia voafona ao anatin'ny soratra masina. Dia toy izany koa ny teniko. Ny fanokafana, ny fanekena no faratampony amin'ny fanambarana, farambarana. Tsisy ifandraisana teolojika hoe Andriamanitra tianao dia fahadisoan-teny fotsiny. Hoy izao hoe ny finoana rehetra izay mahatonga an'Andriamanitra tompona andraikitra zato isan-jato izy tika dia finoana sandoka
fa atsika dia manompo Andriamanitra mpitahiry fanekena. Daniel chapter 11, verse 32. Daniel 11:32 moa Made Isaiah 55. no nanamboatra ihany koa ny Isaia 55 namany a, ireo zay mivadika amin'ny fanekena. Shall he corrupt with more flattery? He will turn them. Dia ho simbany But those who fanesoesonina, fa ireo zay kosa zay malala ny faneken'ny Andriamanitra dia ahery izy ary havita zava-dehibe. always want to do Misy foana ny zavatra tsy maintsy atao mba ahafahantsika mifanena amin'izay zavatra efa nivatsiana amintsika. Na dia maimaim-poana ary famonjena rehefa tsy mibebaka ianao dia tsy afaka ny voavonjy. Tsy afaka ny voavonjy ianao rehefa tsy bebaka. the Bible is a book of Ny Baiboly dia boky ny fanekena and the new. zay vita amin'ny testamenta taloha sy testamenta vaovao, ary antsoina izy hoe fanekena maritra mandrakizay. Hébreu 13:20. The Old Testament means covenant. Ny testamenta taloha dia hoe Old Testament is old covenant. fanekena taloha, ary testamenta vaovao dia hoe fanekena vaovao. You claim the promises of the Old Testament. Takinao zany rehefa mpanantenana any amin'ny testamenta taloha. Goodness and mercy will follow me. He said, the Lord is my shepherd. Jehovah ny miandraka, If you shepherd yourself, ka rehefa Andriamanitra zany mpiandrindranao dia tsy horin'inona ianao. Zay zao testamenta taloha. Enao ity ny Baiboly zany dia azo adika ihany koa hoe le zavatra mila atao, fa tsy hoe renesina na hoe toriana teny fa zavatra atao. Misy olona mitory teny nefa tsy manao asa, ka ny Baiboly zany dia zavatra mila atao, boky mila atao, fa tsy hoe boky tsy natao vakiana fotsiny io, fa zay zavatra tokony ataonao no lazainao. Zay lazain'ny tenin'Andriamanitra zany dia zay nataonao, dia zay namarana ny henatra sy fafambarakanao. Ny Baiboly zany dia bokiny hoe zay tokony atao, fa tsy hoe zay zavatra tenenina na zaraina. Mamaly izy amin'izay rehetra mpanatanteraka azy. Ny fitahian'ny fanjakan'Andriamanitra dia mamaly ho an'ireo zay rehetra mpanatanteraka ihany, fa tsy ireo mpitory teny na mpampianatra na fanina na zay nahitra, fa zay mpanatanteraka. Le boky torolalana amin'ny fitaovana reny zany dia tsy hoe sosikevitra akory fa toromarika raha te azony tsara indrindra anao amin'ilay fitaovana. Tsy tantara reny, tsy hoe le zavatra mba hita n'ilay orinasa na orinasa, fa mba ampiasainao mba tonga n'ilay fitaovanao andaitra. Ka ny Baiboly zany dia boky torolalana mitendrena atanteraka leo faminaniana, ka boky torolalana io fa tsy tantara. Rehefa tsy ohatr'izay fomba fanatonana an'io Baiboly io dia very fotoana fotsiny. Ka ny ataontsika eto dia ino an'Andriamanitra fa andraintsika ireo latabatry ny fanekenina, zay atonga ny diantsika mba tena hoe bouton mpitserina fotsiny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa misy olana dia fantatrao any bouton tsindriana dia mamaly le izy. may blood break tanari and they shall get no barakoda. You see, this way of cross Ty onjany ty andraikitra ara-panaty dia mety enjera amin'ny fiara-menjera tokoa, fa soa ihany fa teo famindrampon'Andriamanitra no namonjy azy tamin'ny alalan'ny zavatra nylazainy tao Baiboly. shall we continue in saying that Anory amin'ny fahotana ihany ve tsika mba dia hitoetra eo fa soavana? Tsia, laingy zany raha hoe toy amin'ny fahotana ihany ianao nefa Andriamanitra ho tianao. Solomona anie zao tia an'Andriamanitra fa nitody damosina taminy Andriamanitra. one saved is not always saved, my friend? Are there no members of this church who are now on the other side of Jordan? Fa nga moa tsisy olona hafa tafindriaka an'ilay Jordana. Let's wake up, sir. Ka andao tsika fo azafady, andao tsika fo amin'ny fahamarinana. Ty boky Baiboly ty
dia mokatra ho an'izay rehetra mpanatanteraka ihany. Tsy manavakavaka io na fahaizantsika ara-tsaina na fahaizana amin'ny teny. Engany tsiraray avy amintsika mba tsisy overy fa omby tokoa amin'ity lalana avo ny fanekeny ity a Shiloh 2024. Ny fiebebona dia metraka ny olona amin'ny zavatra tsy fantany. Alohan'ny tenena amin'ny pasteranao zavatra dia hoe ais efa haiko ty lazaina e. Angamba ohatr'izao zany fiavavonana. Zavatra rehetra zany efa nataoko izy tamin'ny fahatandroako fa aiza raha miprofo fiebebony zany dia mahatonga ny olona anankiray tsy hafantatra ntsony izay zavatra tsy fantatra, tsy fahalalana. Ny tsy fahalalana zany dia anabaviny fiavina vonana ihany. Ny tsy fahalalana mieritreritra zavatra fantany nefa tsy hanao ininina. Rehefa fantatrao ny marina dia misy zavatra seho eo. Zay zavatra marina rehetra dia mbola tsy manome vokana dia mbola tsy fantatrao zany. Ny marina rehetra mbola tsy maneho vokatra dia mbola tsy fantatrao zany le izy. Ny zavatra marina tsy mbola misy vokatra dia mbola tsy fantatrao zany. Raha mieritreritra anao fa efa mahafantatra dia tsisy zavatra seho dia tsy fahalalana ihany jikany. Ianao miteny hoe fantatro nefa tsy misy vokatra. Za zao nitory ohatra fanambinana amin'ilay mpanabe complainte zavatra tsy katro fantatro tanteraka ary dia nandeha nikaroka ahako tamin'izay zavatra efa napetrana. Ny olona tsika zao efa amin'ny andro farany zay zavatra tsy fantatritsika dia tsy ho fantatritsika, zay zavatra tsy enarantsika dia tsy ho haitsika, ary zay zavatra tsy haikitsika dia mampijaly atsika fa ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Osiaka tsisy nangataka an'Andriamanitra mba ho tena fionana masina tokoa ty fotoana ity zay ho amasinina ary ho arovana ho amin'ny fahamarinantsika ary andeha hivoaka amin'ny fandresena. Ny zavatra ao anatin'ny bokin'ny baiboly io dia tsy mizaha tavan'olona sy ny hevitry ny olona. Raha misy hevitr'olona any tsy manova ny baiboly mihitsy. Ny lanitra sy ny tany mbola andalo fa ny teny kosa hozy tsy mba andalo. Noho izany ny vavako dia mba hosen'Andriamanitra antsika ny zavatra tsy fantatsika, mba hitoy ankalaza hatranytsika ny zavatra fantatsika, mba hatonga atsika handroso hatrany. Raha tiatsika ny androso dia tsy maintsy mitady hatranytsika ny marina. Ninona refy an'ity fivorian'ity mino aho fa tena mendrika tokoa. Ny fanambarana tena izy rehetra animatsitsika ny oala dia resaka ny amin'ny fanekena amin'ny fanambarana. Inona zavatra takiny mba hidirantsika amin'ny fanambarana ary anehoana amin'ny profiny. Ny fanambarana tena izy marina mahakasika ny fahamarinana dia zavatra ara-panahy izay fanitendrena ho an'ny fiovana. Ny fanokafana amin'ny marina rehetra dia tany efa voasa ho an'ny fanovana, fiovantantara. Atsoka izy hoe tany efa
efa voasa satria tsy ndray andro ny vitan'izany fa efa tany voasa zany hoe tsy vitandray andro manao azy hoanina fiovana mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary voninahitry Jehova efa miposaka aminao indro aizy nandrasona andrakitra ny tany ary aizy pito andrakitra ny firenena maro fa Jehova kosa hiposaka aminao ary dia anatona anao fahazavanao any Jetlis olazaina mahakasika anao hoe fa izy ary zany ny olona masidina tahaka ny rahony zany ka io zany tsy resaka hoe ndray mipoka dia hoe iny izy ohatr'izay zany ny sidina tsy maintsy manafana motera aloha zay vao manidina ohatrany hoe amin'ny tany ny ahitanao anazy ahitanao le sidina zany elaela fa rehefa avy eo zay anidina osa tamina olona anankiray mpianatra ka donao hoe atsaro hoe mamme dia hitanao fa hitsahatra koa fitahinao rehefa mitsahatra manomenao dia ninao no mitsahatra fa ny fiangonana mandroso hatrany ka ny fanambarana rehetra dia ohatrany hoe tany voasy hoanina fiovana na mafy aho hitako fa manana tetibola Andriamanitra ho an'ny tetikasany rehetrarehetra mahakasika ny fiangonana tamin'izany dia hita fa ny fanambarana rehetra dia efa tany voasy ho ana fiovana rehefa tena miona amin'ny tsara ianao ny fionana tena izy rehetra dia izy foana pirofo raha pitso ary rehefa miseho izy dia misy refiny me miposaka me mazava mandra-pitatavona ny andro mitomaneo hatrany eo amin'ny ambaratongany zany vokatry ny fanambarana osa tamin'ny namatsika rahalahy tao amin'ny tranom-bavaka nahazo fahazavana zany mba ho fantatry ny olona Andriamanitra tsy metehitra aminao na mifanatitra ao ianao no metehitra aminy hitanao zany fanambarana zany nitondra antsika amin'izao toerana izao efapolo taona taka ny voavoamaly naseho antsikelikely zany ambaratongany sokafa antsikelikely za tsy mbola nila mihitsy fampirisihana zay vao ampiatra fanekena amin'ny fanomezana tsy mbola nanandrana mihitsy tsika indram-bola fionana tamin'ny teny raika amby efapolo taona lasa zay tsy mbola nindram-bola fionana nazahoana zany engane ty tendrim-bohatra ity ho tena fionana tokoa amin'Andriamanitra amin'ny teniny ho an'ny tsirairay avy amintsika tsisy vavaka apostolika ka andeha tsy hitady fionana tsy afaka ny hoe anao vavaka dia tonga anao ambinina satria isaky mahita an'izany dia ohatrany hoe raha ianao ve zao vavaka izy dia hoe maniry le zavatra ambolena nefa tsy namboly ninona ianao hoe raha io aoka aniry ty asandrato ny voanao dia misaotra Andriamanitra ny amin'ny voa tahina ianao dia mipetraha dia tahina tsy ilaina zany le hoe vavaka ho an'ny voa
za tsy mbola mivavaka mihitsy hoe Andriamanitra ho taio a arabola tsy mbola nanao zany mivavaka zany hatramin'izay nainako fa mifanekena miasa mandeha ho azy mety mivavaka ianao dia mifady hanina mba hita azy fa rehefa mamafy fotsiny ao tonga dia mandeha ho azy io matory fotsiny ianao a dia mitombo io rapitso ohatra ny zavatra ambolena ihany fa raha ohatra ianao tsy mamafy dia ny esoeso ny mibetsaka toy izy foana zany mamafy toy izy ohatrany toy izy ohatrany ingane zao fiarovana atsika hitondra antsika fahanovana efa maiky Andriamanitra fa ny marina dia ilaina ianao tsy hoe androany koa mamafy dia rapitso ianao dia hijinja fa tsy maintsy misy fotoanany coco zao dia 10 taona vao mamokatra dia mbola mamokatra foana izy nefa 10 taona ao aoriana raha voatabia indray a dia amin'ny volana manaraka izy dia mamokatra ohatr'izany ny amin'ny fiainana ny fiangonana amin'ny andro farana dia andeha amin'ny fomba miady eo ambonin'ny fahamarinana ambinina ary amin'ny fomba fiandrianana satria noho ny fahamarinana sy fahitsiny sy fanetretena ary Andriamanitra izy na ampianatra anao zavatra mahagaga mahatahotra resaka aingam-panahy zany fa tsy resaka fitototoana tsy amin'ny fitototoana nazahoana zany manompo Andriamanitra mpitahiry fanekenitsika fanambarana ny marina rehetra dia miteny fotsiny Andriamanitra manana koa ity famatsiny ity ho anao ary reto ary ny zavatra mila ataonao mba azahoanao azy ho an'ny famatsiana rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia misy fepetra ihany koa zay vao mamokatra lenitsika amin'ny famatsiana nefa tsy mety hanoka tenitsika amin'ilay fepetra dia avy eo tsika miangava an'Andriamanitra amin'ny zavatra tsy tokony ho ataony fa manomboka izao kosa tsisy na irairay a amintsika tahaka ny zazakely mitomany ntsony tsisy amintsika hitoetra zazakely mitomany ntsony hoy izy Andriamanitra tamiko ataona maro lasa zay satria meno hoe fananana ako a tamin'ny fahasoavana amin'ny toeran'ny fanekena fahalalana fanekena mbola za tanora misy toerana ho anao izy izy Andriamanitra any amin'ny faratampony ary raha mahaliana anao dia hotorony hoe raha eno tsara ianao feon'ny Jehovah'Andriamanitra ao 28 zay antidiko anao dia ampitoerin'i Jehovah ambonin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany ianao dia nisy rema amin'izay tonga tamiko hoe zanako misy toerana ho anao amin'ny faratampony raha liana ianao dia io zao hoe liana ka zay rehetra lazaina ny taonao ary ataovy tsy resaka fahalinana fotsiny zany fa ny fomba tokana atongavana any dia manatanteraka zay zavatra asaina ataonao zay asaina ataonao ataovy zay lazainy ten'Andriamanitra ataonao rehefa tsy ataonao io dia tsy ho tonga any ianao tamin'ny 84 zany 34 en passé zany 38 ans passé roa ihany ny masonao zanako vitanao ve maso ray mijery ambony dia ray mijery ambany salama 34-5 zay olona mijery olona ozy izy dia tsy afaky nahita fa zay mijery kosa tsy homenatra mandrakizay Andriamanitra mpitahiry fanekena izy zanako ny planina fanambinana izy tsy fampanantenana tsy mamaly amin'ny vavaka io tsy mamaly amin'ny fifajikanina io fa ny planina fanambinako dia fanekena raha tsy ataon'olo ny anjaranao a tsy hanoka tena koa azy Andriamanitra anao ny anahy
nefa za pastera tsotra I've come across many fine prosperity teachers who are wanting to prove efa ny olona mpampianatra momba fanambinana dimy zao ny hitako a nefa dia mitoetra ao anaty fahantrana tanteraka izy nanao toerana maro izy a nefa tsy niova mihitsy ny tantarany ianao ve tonga ao anaty roplanina dia nefa tsy mihetsika ny tany fa zay misy ny roplanina dia misy anao ka tsy fampanantenana ny fanambinany tsy afaka toriana teny dia ho ambinina ianao tsy afaka mampiasa fifandraisana man'olona ianao dia ho ambinina tsy afaka hoe mandray foana koa anao dia ho ambinina manomeny ny mampahambinina raha hohaninao ny voa anankiray miaraka amin'ny vonina dia izay ny aminy tsisy ninona ntsony rapitso ka reo izay mandray fotsiny a dia tsy atsapa mihitsy fanambinana satria zareo miandry andray foana miandry andray foana nisy olona nanontany ah inona kay nataonao izy izy eo amin'ny fotoana eo amin'ny famafazana sy ny fijijana dia izy izy hoe rehefa matory ianao dia rapitso anao fo a dia efa maniry le izy aza miasa saina ianao zany amin'ny fampitomboin'andriamanitra azy reny zavatra reny dia zava-misy azo tapahitanany zany resahany zany ary misokatra zany ho an'izay olona rehetrarehetra izy zay indro apetraka ao alohanao fiainana sy fahafatesana isak'izay fidy famarinana ianao dia fidy fiainana fa sasany dia misafidy a zavatsarotra faharesena engany ianao tsy fidy faharesena sy zavatsarotra ntsony amin'ny fiainanao satria zavatra rehetra ataontsika eto dia tenin'andriamanitra daholo le latabatra mifanekena inona ny zavatra lazain'andriamanitra mba tonga antsika tonga amin'ny fampanantenana inona ny zavatra mila ataontsika mba azahoantsika fampanantenan'andriamanitra tanteraka be dia be a lina be amin'le famatsiana fa saingy tsy mety lina mihitsy izy amin'ny fepetra andriamanitra anie dia voafehny teniny izy tsy afaka manao lalàna ivelan'ny teniny satria ny teniny a no mpitahiry ny fanekena zay ataony satria raha tsy ataonao zay zavatra ataonao tsy ho hitanao mihitsy izy zaho izy izy tsy mbola tanora taloha ary antitra ankehitriny tsy mbola nahita zanaka ny marina izy izy ka mpangataka Salamo 37:25 fa tsy hainao tsony ane zany ka fotoana zao isisihana amin'ny teny fotoana zao isisihana amin'ny teny mila misisika amin'ny tenintsika ary ho tonga any ane ianao hitatsika fa ny fidirana ao amin'ny zava-miafiny n'Andriamanitra dia mahatonga ny olona amin'ny toerana avo ary reo rehetra toerana avin'izy ireo ny fiantsoana hoe fanambarana amin'ny testamenta vaovao ny fidirana ao anatin'ny zava-miafin'Andriamanitra mahatonga ny olona iray ho lasa kitana arak'izay zavatra nasehon'Andriamanitra anao tsisy olona olon-kendry tahaka anao izy Genesis 41:38 dia nisokafana tamin'ny Daniel ny zava-miafy ny nofon'ny mpanjaka dia nanapaka izy tamin'ny mitoerany fahababoiny ny ankohaka tamin'ny mpanjaka ao ambadika ny nahatonga ny olona iray ho lasa kitana dia fidirana ao amin'ny zava-miafina n'Andriamanitra fidirana ao amin'ny zava-miafina n'Andriamanitra tsy afaka hoe
ampiasainao zava-miafiny ny fanjakan'Andriamanitra ka tsy afaka iseho ny kitanao. Ary tsarovy a Jesus Christ is called the Jesosy Kristy ilay antsoina hoe and as the Father has sent him, so as his kitana fitarikandro, so we are redeemed to ka navotantsika ho tahaka ny kitana amin'izao tontolo izao. Apocalypse 22:16, Jauna 17:18. for our star. Fa mba hahatonga ny kitantsika hiposaka, It takes access to blessing. takina ny fidirana ao amin'ny zava-miafina Andriamanitra. Mitsangana, miazava, fefa tonga fahazavanao. Mitsangana, miazava, fefa tonga fahazavanao. A very lovely person asked me many years ago, Misy olona tia be zay a niona tamiko a tany Amerika zany hoe a inona hoe sesany zava-miafina mety ilain'ny asa fanomponao, dia io zao hoe tamin'ny 87 zany a tsisy zavatra ilaina ho an'ny asa fanompona misy a. Misy zavatra anampinanareo ve? Ny fidirana ao amin'ny zava-miafiny lanitra mahatonga antsika ho kitana. Alohan'ny olona anao izay tiana atao, fa ny fampiasana ny zava-miafiny lanitra mahatonga ny kitantsika hiposaka. Na dia eo ara ny fanelikiliana, fanafiana sy ny fanoerana. Inona mitranga? Romanina 10:12 uso Baiboly. Andriamanitra maninona? Tsy mizaha tavan'olona na firenena. I'm talking about Romans 10, please, and verse. Romanina 10:12. Ankehitriny fantatro fa tsy misy hafa na jiosy na jetsilisa na grika na mifotsoditra na mainty hoditra na mavoditra sy ny elanelana dia lalàna mitovy daholo amin'izy rehetra, nomena ny rehetra. Tsika zany tsy hoe mpamonjy rasial mpanavakava bolikoditra, tsy manompo Andriamanitra mpanavakava bolikoditra tsika na Andriamanitra mpanavaka toerana. Ny maintsoditra tsy midika hoe mahantra, na hoe fotsoditra dia midika hoe arena. Be dia be ny olona fotsoditra nefa mahantra, ary betsaka koa ny mahantra maintsoditra. Mitovy ihany ny rasio andreo. Afaka lazaiko anao zany. Tsisy fanavakavahana ao amin'ny fanambarana Andriamanitra. Isaorana aloha tompo amin'ireo mpampianatra fa tsika natao hampiatra arak'izay hitan-jareo tao amin'ny teny, dia lasa fanambarana ho anao manokana koa ilay izy rehefa avy eo, dia isaorana ny tompony amin'izany. Sokafy ny masoko Jesosy a mba hitako ireo zava-mahagaga ao amin'ny lalànao. Ireo olana rehetra manodidina ny fiainantsika dia ahena daholo, ahetry amin'ny alalan'ny fahazavana, satria rehefa miditra amin'ny fahazavana dia tsy maintsy mivoaka tany ny aizina. Ka ao aorian'ity fionam-be ity tsisy toerana ny aizina intsony ho hita amin'ny fiainanao. Zao ary a amarana antsika azy. Inona ny mila atao a mba hidirana amin'ny fanambarana? Tsy afaka hoe anana fionana amin'ny fahazavana ianao ka tsy mahalala.
ka tsy fantatrao. Many mistake information for revelation. Be dehibe ny diso fahatotam-baovao a amin'ny fanambarana. Information goes to your information bank. Ny antota mantsy dia makany amin'ny atota fototry fa fanambarana kosa mivantana any amin'ny fiainanao. Colossians 2:8-10. Kolosiana 2:8-12. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. Aoka tsisy olona hoy sisy hamitaka anareo amin'ny filozofia After the rudiments of this world and not after Christ. For in him dwells all fa ao aminy a fullness of the God. ny fitoerany fahafenon'ny fanampian'Andriamanitra ary feno ianao ao aminy izay lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra. Aoka ho sisy ty zavatra ao amin'ity izao tontolo izao ity ka hoe andresanao noho ny amin'ity boky ity. First Corinthians 2:4. 1 Corinthiens 2:5. Differentiate between what we call revelation and information. Izahantsika zany manavaka ny natao hoe atota-baovao sy ny fanambarana. Mba tsy hoe iorena finoana ho sisy amin'ny fahendren'olona fa amin'ny herin'Andriamanitra sy ny fanahy masina. Mba ninona satria finoana ho sisy mba tafatoetra tsy amin'ny sitrapon'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra na tafatoetra finoanao. Ny tenin'Andriamanitra zany ny fiafianan'ny herin'Andriamanitra zay lazain'Andriamanitra ka raisinao ka inonao dia mame herinao ho tonga ohatr'izay tokoa zay voarainao teo. Tonga ny teny dia rehefa hitanao dia omeny hery ianao ho tonga ho zanak'Andriamanitra. Zay le hoe herim-panovo ny tenin'Andriamanitra. Miafinao amin'ny teniny zany ny herin'Andriamanitra mpanova fiainana. Ny fahamarinana rehetra raisinao sy inonao dia mame hery anao ho lasa takizay. Zay tsy mampitovy zany ny finoana sy natao hoe fahalalana ara-tsaina sy fanambarana ara-panahy. Raha amin'ny zavatra ara-tsaina zany dia hitanao foana hoe mitovy daholo ny zavatra rehetra na misy na tsisy. Fa ny amin'ny zava-panahy kosa zavatra ara-panahy dia mandaitra foana na misy eo na tsisy eo dia miavaka. Salamo 33:18-19. Tanan'i Jehovah ho sisa dia amin'ireo izay rehetra matahotra azy, nanafaka azy amin'ny fahafatesana ary nitahiry azy ao amin'ny mosary. I tenin'Andriamanitra io dia mandaitra, nanafaka amin'ny fanahana amin'ny fahafatesana. Salamo 37:17-18. Andriamanitra mahalala ny marina ary ny lovany dia maharitra. Tsy homenatra izy amin'ny fotoanan'ny raha faharatsiana ary amin'ny fotoanan'ny fahamosary ozy izy dia voky izy fa tsy hoe karakaraina fotsiny. Zany mazava avo indrindra ny fanambarana raha mihoatra ny atota-baovao fotsiny. Mandaitra foana io na ininona toe-java-misy. Jereo nge nataon'Andriamanitra ty tapan'ity zao tontolo zao ty tena hoe asa fanompoana lehibe nefa ny toe-karena faran'izay resy Andriamanitra. Reto miakapiasan'ny olo reto sisy dia tena manao izay sitrapon'Andriamanitra ary normal n'Andriamanitra raha manamarina ny teniny amin'ny fiainany. Misy mampiavaka azy ny atota-baovao sy ny hoe fanambarana. Olona tsy mpino ve natao amin'ny pilipitra, inona ny olana? Zao no lazaiko fantatro fotsiny dia hoe tsy haiko izy na grika izy na inona, tsy haiko izy na inona ny fiaviana fa hoe nino izay lazaina dia sitrana. Resaka ny amin'i Jesosy izy.
raha olona tsy raha olona tsy mpino zany mamaky an'io baiboly io dia sarotra lavitra noho ny grika sy anglisy fa zao tontolo zao zany dia tena feno mihitsy a fitaka satanika ka aokatsika hitoetra mifohatra any. Anjaranao zao anjaranao zao amin'ny alalan'ny fahazavan'ny teniny eto amin'ity tendrombohitra ity, fiainanao ne tsy tovy eo alotsony. Inona ary ny andraikitra ara-panekena idirako ao amin'ny fanambarany voalohany a zava-miafin'Andriamanitra dia ho an'ireo izay rehetra matahotra azy ihany. Zava-miafin' Jehovah dia ho an'ireo izay matahotra azy ary asehony azy ny fanekena. Salamo 25:14. Tsy afaka hoe tafiditra eo amin'ny faneken'Andriamanitra ianao raha tsy eo aloha ny tahotra an'Andriamanitra tahaka ny fomba fiainanao. Ny fanamasinana tena zany tsy midika hoe tonga lafatra fa ny etaeta lalina izay atonga anana fiainana sitrak'Andriamanitra, etaeta lalina mba iainana fiainana marina. Sambatra ireo izay rehetra mangetaeta nona na fahamarinana fa ho vokisana. Tondran-tena tahaka ny marina masina ary tsisy tsiny, izay ny mahatonga ny olona diso tanteraka mihitsy amin'ny fahamarinana satria lasa tantara fotsiny vakiny. Ny olona izay matahotra an'Andriamanitra irery ihany ny tafiditra amin'ny fanambarana. Daniela niny tao am-pony tsy andotiny tenana amin'ny hanin'ny mpanjaka dia nisokafana taminy amin'izay zava-miafin'Andriamanitra. Josefa ihany koa nandositra ilay fandrika nataon'ny vadin'ny Potifara dia nasehon'Andriamanitra azy ny zavatra miafina. Ka Andriamanitra dia maneho zava-miafina ao an'ireo izay matahotra azy rery ihany. Eo ny fiandohany rehetra. Eo zany ny andohantsika. Za tamin'ny batisa ny fanamasina zany dia hoe aleo tsara amin'ny olona izy dia nitany kely izy dia efa milanja ny zokako. Mbola tsy vitany batisa fanamasina dia efa nandrea zay. Isaia 44:17. Isaia 44:17. Tan'Andriamanitra zany dia tena fananana farany lehibe. Io fananana lehibe indrindra. Mbola tsy batisa ny fanamasina tamin'ny 27 ans. Takany tsipo io sisy manikotrika ny atodina ka vaky io sisy ary dia loza ny hitano sisy raha ohatra ka hoe arena tsy avy aminy, arena tsy marina. Sasany maminany dia hoe azo vola, aoka aloha izy mba tena mpaminany tena izy, fa raha tsy zay dia manome volavola fotsiny. Ataony zalahy business le izy. Nisy olona niona tamiko dia Davida jereo nge lasainy tamiko hoe tahaka ny Autriche zany. Inona moa ny Autriche? Manatody izy izy ary dia ny arena tsy marina zany dia foy izy izy ka dia tahaka an'izany koa atody tsy anazy tamin'ny 19 ako nahazo an'izany fanambarana zany. Ny zava-miafin'Andriamanitra dia ho an'ireo izay matahotra azy ary asehony azy ny fanekena. Ny fomba fiainana kitotoy zany dia manimba ny toerana. Afaka mety mitantara zavatra amin'ny firetana ianao saingy tsisy fanambarana, tantara be fotsiny.
ka rehefa zavatra tsy lazain'Andriamanitra ilay izy dia aleoako tsy hohanina zay zavatra tsy meno aho ka tsy ho azoko mandrakizay fa raha ohatra kosa ianao toy matahotra dia ho hitanao misy olona miova tantara eto e misy fanampiny dia ny fanahy masina izy lay tendrena ihany koa hiditra ao amin'ny zavadalin'Andriamanitra rehefa tonga izy dia izy nampianatra anao zavatra rehetra afaka mety tafiditra amin'ny zavatra sasatsasany ianao fa tsy afaka halala ny zavatra rehetra kosa ianao raha tsy hoe fanahy masina fa mifanahan Jehovah sisy mahatakatra zavatra rehetra eny ny zavadalin'Andriamanitra natakina ahoana ny zavatra rehetra fantatsika ivelan'ny fanahy masina rehefa miditra tsetry fanahy masina dia tafiditra lalina lavitra tsika rehefa miditra tsetry fanahy masina dia tafiditra lalitsika 1 Korinthiens 2:10 izy mahalala ny zavatra rehetra eny ny zavadalin'Andriamanitra misy zavatra be dehibe izy izy tiako lazaina aminareo izy izy fanahy Jesosy fa saingy tsy zakanareo zany fa rehefa tonga fanahy masina izy ampianatra anareo zavatra rehetra ka izy hidirantsika ao amin'ny zavadalin'Andriamanitra ka nitahotra an'Andriamanitra afahantsika mitahiry fanahy masina fa raha tsy matahotra an'Andriamanitra sika dia manao izay mampalahelo fanahy masina ka rehefa tsy matahotra an'Andriamanitra sika dia voafetra koa ny asan'ny fanahy masina tsy afaka tafiditra ao anatina diloilo vaovao ianao amin'ny fomba fiainana taloha tsy afaka ampidirina ao anatina siny vaovao izy izy ny divay taloha ka atao fomba fiainantsika ny fomba fiainana tahotra an'Andriamanitra dia hidira amin'ny fanahy masina tsika amin'ny zavadalina fahatelo ny andraikitritsika aoka nokatena mianatra ny teny fomba fiainana manokana tena fomba fiainana mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny zavatra hitanao dia satria ianao nokaroka dia nohaniko zany ary lasa fivaliana sy firavoravo mifoko Jeremia 15:16 ka tsy maintsy mikaroka ianao vao mahita ianaro ny tenin'Andriamanitra raha te ho afaka amin'ny henatra ianao ianaro ny tenin'Andriamanitra ivoahana amin'io henatra io ianaro ny tenin'Andriamanitra ivoahanao amin'io henatra io mianara koa mba ahafahanao mahazo ny fahazavana zay irinao amin'ny lafipiainanao zay irinao fahazavana ozy Paoly hoe tao ty ozy ny boky sy notiko mba hitahiranao amiratra trano tsy maintsy asiana foana ny solika de Timothée 4:13 rehefa tsisy ny kitay dia maty ny afo fa efatra tsika manokana tena amin'ny altaram-bavaka ho an'ny fidirana amin'ny fahazavana antsoy dia hovaliako ianao ary osehoko anao zava-mahagaga lehibe zay tsy fantatrao Jeremia 33:3 ka afaka mivavaka tsika mba hidirantsika mivavaka tsika mba tafiditra ao anatin'ny fanambarana tena tompo aseho ihany zava-miafy ny fanambinana zava-miafy ny fanambinana dia nandeha tamin'ny mivavaka sy fifadikanina mandra-panehoana an'ilay izy dia rehefa nasehona ilay izy dia fantatro fa maninona kay ty fiangonana ity tsy mety mitombo mihitsy dia nandeha telo andro vavaka sy fadikanina dia nasehoany ala izy ka rehefa misy zavatra tsy mandeha aza matory amin'io fotsiny aza matory amin'io ndana mitaky fahazavana takina mitady fahazavana zay takina aza mieritreritra hoe efa azonao lay izy raha tsy tena azonao marina fa rehefa hitanao io dia misy valim-pitihany tokoa ary fiandradranao tsy foana oabolana 24:13-14 anaka hoan'ny tantely tamin'izahako natsona amin'ny asa fanompony fotoana feno dia hoe iza nandoha karamako zay zany fanontaniana satria ny pastera hitako tamin'izany tetitetitra n'olona iza reny mandoha karama
raha ohatra ianao mantsy ara-iasaoka dia hoe iza nataonao dia aveo tonga ny fahazavana. Mieritreritra ianao hoe fiavina vonana zany, rehefa tonga aminao fahazavana dia mahoatra manam-pozina mihitsiny, manam-pozina tsara fa tsy hoe manam-pozina ratsy. Nanendry fitopolo lahy Jesosy, sasany amin'ny ara-panahy. Aza mandeha naiza naiza, aza mitety tranon'olona sakafo, ary aza miraba olona eny an-dalana, aza mangataka zavatra amin'ny olona, aza mitehitra mifananany hafa, fa mipiasa miasa misaha fa tsy hoe zay mpijery dia mendrika ny karamany. Ny piasa miasa misaha izy fa tsy le mpitarika. Mbola tsy nitady karamana indre mandeha hoe nampatsiahy an'Andriamanitra hoe aloha ny karamako, fa fanekena io. Zay mitady ihany ny mahita, zay mandodona dia hovoaina. Mianara ny tenin'Andriamanitra ivoahanao amin'io henatra io. Mianara ny tenin'Andriamanitra dia miala amin'io asa saina sy tsindry io anao, raritsaina. Maimai-pony zany rehetra zany. Fa efatra hitohizana amin'ny korina, mitoera fifaliana trano, amin'ny fifaliana trano. Ary fadimy zay hono, mitoera falatrano. Aoka fifaliana sy firaviraviana, fahazarana ara-panahinao. Tsy afaka nihiditra amin'ny dian'ny fiainana ianao rehefa tsisy fifaliana. Salamo 16:11. Aneo an'ny lalanaina ianao fa mifanatrehanao ny fifaliana. Fa avikisa-pifaliana mifanatrehanao fifaliana. Ary tanakavananao fifaliana mandrakizay fa finaretana. Isaia 12:3. Ka amin'ny fifaliana afatsika miditra mitohy hatrany amin'ny fanambarana. Ka raha eto ianao ato Shiloh, aza vela ny problemanao, ny olanao anapaka anao amin'ny fidiranao fanambarana. Tsy resy zany ianao fa mandalo zavatsarotra fotsiny. Reo tompon-daka rehetra reny dia nandalo tamin'ny zavatsarotra daholo aloha. Andeha songadina ho tompon-dakana ianao kalaza. Noho izany mifalia amin'ny Jehovah mandrakariva. Ary indray aho hoe mifalia. Filipiana 4:4. Osy Paoly, mifalia hatrany hatrany. Tsy afaka niditra amin'ny fanambarana ianao ary ho tehirizinao zay fikorianany fanambarana zay raha tsisy fifaliana. Fifaliana. Farany. Ny fidirana ao fanambarana dia mitaky fampiarana zay rehetra efa sokafana taminao. Raha miantso olona ianao hitady torohevitra, ohatra hoe ahoana ny tazomana tokantrano tsara ka mitody damosina aminao izy, ny mandeha makany ndre mandeha dia tsy tsara. Ka manina ianao miantso azy ndre mandeha, matoy izy mitody damosina aminao dia tsy zay. Ka raha ohatra tsy ataonao aloha zay sokafany taminao dia tsy mendrika ianao ny amin'ny fanambarana vaovao manaraka. Rehefa tsy ataonao aloha zay sokafany, tsy mendrika ianao ny amin'ny manaraka. Ozy hoe sory aminy ray ary meo an'izay fa manana folo. Ampiasao izy izy. Ny teniny, raha tsy zay hoe soriny aminao indray le teny zay fa meny aminao. Zay ny tiany lazaina. Ampiasao le teny zay sokafany aminao, raha tsy zay dia very indray iny. Zay mahatonga ny olona very maina tanteraka amin'ny fanambarana, satria zay nomenan'Andriamanitra azy 2 andro 3 andro lasa tsy ampiarina.
dia Andriamanitra nefa maka ala fandaninim-poana virio izy izay rehetra ambina mofo zazandrano fa tsy tian'Andriamanitra sy ny verivery foana ka rehefa tsy ampiasainao fanabarana menanao a dia soriny aminao iny hitaraina anao izy izy dia tsy heno anao a ka ndao tsika fo ara-piatra izay tenina taka fomba fiainana atonga antsika hitoy hatrany atsapa fitombona amin'ny fanabarana. Hitako fa efa tonga fivoarany, hitako fa efa misy fivovana lehibe maneran-tany a eto amin'ity silo ity zao. Ny olona izay hanovy ny fomba fiainana amin'ny alala fahazavan'Andriamanitra efa miasa eto zany. Raha ianao zany ataovy mafy indrindra ny amenao, tafatanana mafy fideranan'Andriamanitra mamarantsika. Amen. Asangato ary tananao avanana dia isaory izy raha mba nisy zavatra voarainao androany alina isaory izy a meo azy voninahitra saotra Jesosy isaory izy meo azy voninahitra tsisy tahaka an'io Andriamanitsika eo manjaka mandrakizay izy saotra Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy sarobidy a izay vavahantsika. Famidinana ny fanambarana vavahadidirana amin'ny lalana avo ny fiainana. Izy ary ireo misidin'ireo tahaka ny rahona, ireo izay mandeha amin'ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra. Na dia adino ary ianao dia avadiko lasa tena tsara indrindra ianao a izay tarafin'ny taranaka. Ny kely ho tonga rivo ary ny bitika ho tonga firenena matanjaka. Olona tahaka ny firenena izy izy hitsangana avy eto amin'ny tenan'i Kristy. Hoy izao hoe lehilahy sy vehivavy a tovolahy sy tovovavy zany resahany zany. Anomboka hitsangantsika amin'izao vanim-potoana izao satria ozy ny teniny mpamonjy maro no hitsangana vao zona tendrombohitra zona ary dia tsara ny tendrombohitra Esau sy ny fanjakana dia ho an'ny Andriamanitra Obadia 21 anangana mpamonjy maro Andriamanitra, mpamonjy goavambe maneran-tany avy ao am-piangonany amin'izao andro faran'izao. Ary tia ho lasa dala mihitsy ny devoly satria zany no nitranga amin'ny firenena rehetra maneran-tany. Ireo zanak'Andriamanitra sy zanaka vaviny zona andray ansehatra amin'izay amin'izao andro faran'izao. Tsy mitaka politika fandamilahinana politika zany na teoria théorème hoe ny sasany hoe couleur politika zany na fanamanao an'izany. Fitsanganan'ireo goavambe dia tonga fomba mahagaga rehefa tonga fiposahany mazava amin'ny fiainantsika. Amen. Lehilahy izay ho tadavy ny firenena maro. Amen. Ho ampahorintsika ny devoly. Tonga amina firenena toerana ray ianao dia tonga dia miova ny tontolo. Ianao mety hoe tsy mpitory tena fa raha vao tonga amin'ny toerana ray ianao dia tia anao daholo ny olona. Zany no hitranga aminao e. Na tsonako amin'ny asa fanimpona na tsy dia efa fantatro fa tsy afaka ny antra ianao mandre tsara ny lazaiko tamin'izany. Zany natao amin'ny zava-maina. Tamin'izany any tena hoe mpanan-karena indrindra, mpanan-karena super. Ka tsy resaka olona ao anaty fahasa fanimpona, misy ao anaty fahasa fanimpona nefa mahantra velona. Fantatrao fa ny olona miasa any Vancouver ny sasany mahantra. Ohatran'ireny mpatsaka rano ireny. Resaka fitahin'Andriamanitra anao io.
ary anomboka ilomanao amin'izany ianao amin'irefy ambony kely hafa kely zay amadika ny maro eto ho lasa resaka ny firenena rehetra maneran-tany. Angena be ara maneran-tany a naizanaiza misy anao nidirana amin'izany lalana avo zany a dia famonjena lalany fahamasinana tsy maintsy tafiditra aminao Jesosy rehefa tianao a hiditra amin'izany ianao. Ka raha eto ianao a anio alina te hivavaka anao a mba ho lasa zanak'Andriamanitra atonga anao kandida zany lalana avo a no fiainana zany. Izy raha tsy ateraka indray ny olona tsy afaka hita amin'ny fanjakan'Andriamanitra na lalambe izy na lalakely izy na lalaka lalambe na bypass na lalakely tsy hitany raha tsy nateraka indray izy tsy afaka hita amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay omeny fanjakan'Andriamanitra. Ka naizanaiza misy anao a maneran-tany a te hivavaka ho anao a firenena tsangana amin'ny tongotra ao azafady. Jesosy avonjeo mifanahiko raha zay mivavaka ao mitsangana amin'ny tongotra ao mba teo isan'ny fianakavianao a Jesosy a mamelany ny heloko anio alina ataovy zanak'Andriamanitra anio alina mitsangana amin'ny tongotra ao raha ianao zay te hafantanana fiangonana. Naizanaiza misy olona mitsangana tsy mbola tara mihitsy ny fahamarinana fifaliana be raha izao nataonao fionana ho an'i Jesosy ary atsahatra eo amin'izay a ny fombafomba fivavahana mitsangana azafady ilay natiora anao vaovao. Hoy zao raha misy olona amin'ny Kristy dia olo vaovao izy efa lasa ny zavatra taloha miavao ny zavatra rehetra tsangana amin'ny tongotra ao azafady. Nisy olona mijoro vavolombelona tamin'ny 2005 izy tamin'ny fiangonana 2011 izy a niona tamin'ny olona teto izy dia faly izy fa nisy fotoana amin'izay izy ny teny efa 2005 izy zany 2011 izy efa tonga saina hoe tena mila manolo tena. Ka naizanaiza misy anao amfonao sakafo zany a ho an'ny lanitra dia antsoy Jesosy hoe vonjeo a Jesosy vonjeo a Jesosy vonjeo a Jesosy a mamela ny heloko mibebaka any amin'ny fahotako matoky aho famonjeko sotra tompo. Asandrato tananao havanana mitoerana misy anao ihany ho antsika rehetra zay mijery amin'ny tambajotra jereo daholo zay olona manolo tena makanesa eny aloha ary eny amin'ny alitara azafady. Raha sy baibolinao a sy kipaketranao a kitapinao a dia makanesa ery aloha ery amin'ny alitara ery a tongava eny aloha azafady ianao zay nanangatanana sy nanao le vavaka nahita lalana fiainana vaovao a makanesa ty aloha azafady a Jesosy vonjeo ny fanahiko makanesa eny aloha ihany raha ianao zay tongava ihany a tongava ihany a nahita fomba fiainana vaovao a
maneran-tany ary a nizanisa fanasarobidy rehetra mivora eo amin'ny altara da sandrato ny tananao havanana avy ireny ty vavaka tsotro ty a avy amin'ny laliny fonao avy irenao re tombo jesosy io vonjeo ny fanahiko mamelany eloko a sasao adio amin'ny ranao a mino afa maty ho ainao ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo mba hanafaka amin'ny herin'ny fahotana sy satana anio alina ekeko ianao mba ho tompoko sy mpamonjy aho ary mino aho fa nateraky indray aho sotra jesosy fa mivonjenao fanahiko amin'ny fahasoavanao a dia hanompo fiainana mandresy aho amin'ny fahasoavanao dia hanompanao amin'ny andro fiainako ary amin'ny fahasoavanao dia ho tonga any an-danitra amin'ny farany diako ety sotra jesosy fa nivonjenao aho amen aoko voata mitsopo anao a amin'ny anaran'i jesosy vavaka fa ny vavolombelona ho anio dia haritra mandrakizay tsisy aminareo anena iray iverina any amin'izao tontolo izao fa soavana izay tondranao anio anao hitahiranao mandrakizay ary nytokantranao dia voavonjo nohony aminao ho lasa fantsona tsara ho an'ny tokantranonao anenao ny anaran'i jesosy arabaina 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 maneran-tany ary raiso daholo zany a mombamomba nreto olo reto a dia mandeha mamonjy toerana izy a akalazao jesosy amin'ny tehakao a ro fisaly zany raiso le taratasy mombamomba ndre olona reo a voninahitra n'andriamanitra sotra jesosy amen firy aloha voatandroany tamin'ny tenin'andriamanitra tsangana raha mitongotra ao a tsika rehetra amen asandrato tanatsika roa ary ary miresa amin'ny jesosy amin'ny zavatra mila ataonao amin'ny teny vorenao rehetra fahasoavana ampiatra an'ireny teny ireny a amin'ny asa samy fahamarinana fahasoavana hitady fahazavana isak'izay misedra olana meo azy amin'ny fahasoavana izany tompo fahasoavana hihinana trano tenin'andriamanitra mba handray a le natioran'andriamanitra fahazavan'ny mazava amin'ny aizina fanapahany mazava amin'ny aizina tsy apetrahampantanina fahasoavana hiasa amin'izay teny fahazavana sokafana tamiko meo azy amin'ny fahasoavana zany raiso avy amin'ny tompo zany tananao roa misandratra foana fahasoavana ito hiasa trany amin'izay fahazavany teny zay meo azy zany tompo amin'ny anara tsarobidy jesosy azy zay vavahantsika ny famalitsika faingana ny tenin'andriamanitra dia mamendrika atsika ho amin'ny manaraka raha vao nahazo azay teny zay tamin'ny mpitory fitomanina 87 dia tsy miverina ntsony amin'ny fahatorika izao zay zavatra rehetra omenao a donc zany a fahasoavana iasako an'izany tamin'izany asa fahazavana koa tamin'ny asa fanompon'ny tealosborn
dia nampiatra an'ilay teny. I won't ask anybody in this town where these folks are. Leave it by yourself. Same day. Amin'ilay fahazavana zany meniny telo osborna dia nisany bishop tsy nila nantany hevitr'olona fa tamin'iny ihany dia nisy nandaitra. Matthieu 6:33 niditra fanekena tamin'iny alina nazahoako azy iny. Famalina eo ny eo reo zay manamafy zany dia ikorina ao anatin'ny fahaveresakevitra trany. Ka tsika anao hivavaka zao a famalina faingana ho an'izay fahazavana menao a. Deutéronome 28 tamin'ny Deutéronome 16 koa tsy hindrana ianao nisoratako le izy 28 aleoko lavitra ozy izy maty toy izay hoe hindra-bola iny andro triny andra. Ka ianao mila mianatra amidianao amin'Andriamanitra zay rehetrarehetra teny marina takinao. Raha vohatra ampidirinao anaty etagera fotsiny eny dia tsy mendrika ho amin'ny manaraka ianao, manitsana anao ambaratoka manaraka. Ohatr'izay koa ny an'ny asafanompon'ny folo-karena amin'ny fiangonana iny andro triny any dia nampiariko. Isaky miteny zany Andriamanitra tonga dia atao dia mafana ny vy dia kapoy, fa rehefa mangatsika ny vy tsy mame endrika ntsony dia mbola mafana tonga dia kapoy. Ohatran'ireny ohatran'ny perroquet reny ianao mitanisa soratra masina. Fa famalinao faingana an'izay zavatra voarainao zay ny tonga mampitonga anao mendrika fikoriana ny fanambarana vaovao foana. Fa lio faingana zany zay fanambarana men'Andriamanitra. Ataovy azy zay vavaka izay ho anao, vavao antenanao. Tsopo famalina faingana zay fanambarana azoko, meo azy zany tsopo, hiasa faingana amin'izany eo ny eo, meo azy zany tsopo mba tonga ho mendrika manaraka, fa tsy ampidirina etagera fotsiny zay azoko rehetra. Meo ahy fahasoavana maly faingana eo ny eo zay voareko le izy tonga meo ahy fahasoavana ampiatra an'izany zay fanambarana marina rehetra menao ahy, meo azy fahasoavana zany zay fanambarana marina rehetra meo ahy fahasoavana ampiatra zany eo ny eo. Raisiko zany anio alina, raisiko zany anio alina, raisiko zany anio alina. Fahasoavana maly eo ny eo zay fanambarana azoko, raisiko zany mba tonga ho mendrika amin'ny fanambarana manaraka. Vavaza faty. Fahasoavana ampiatra eo ny eo. Vao mitsangana tonga dia mahazo ako dia ampiatra eo ny eo, ampiatra eo ny eo zay fanambarana marina rehetra mba tonga zany korina foana. Raisiko zany. Amin'ny anara tsarabidy Jesosy zay vavahantsika, tsisy na iray ary hiala eto Shiloh ka tsy hanana fionana maharitra tokoa amin'ny fiainana amin'Andriamanitra. Ka homany ny tenanao ny amin'izany fefa nanomboka izy zay. Tamin'izahako nizaran'ny fionako tamin'ny Kenetec iny tamin'ny 86 dia nizaraiko ihany koa tamin'ny staff fiangonana taloha. Tsy nanana vavolombelona izy fa teo izy. Ianao koa mila eo, tsisy olona nana fionana ho anao zany. Ianao tsy maintsy manao fionana ho an'ny tenanao, ka oka ianao tongeto ho an'ny tenanao fa tsy ho an'ny hafa. Tsy anniversaire ty akory na tsingeritaona na hoe fionam-be na hoe cérémonie, fa tendromboatra fiona nyty Shiloh ty. Ary dia so tamin'ny Samuela indray Jehovah tao asilo amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ka miomana ianao ho an'ny tenanao. Ianao tsy maintsy manana fahatsapana eto e. Toerantsika ary maneran-tany. Aoka ny tsirairay avy samy manana fahatsapana amin'ity Shiloh ty.
raha ianao zany resahany zany ataovy mafy indrindra ny aminao. Ary ny tenin'Andriamanitra efa nalefa teto. Ninona fa raha tsy nananaraka anao teto amin'ity toerana ity tsy hiverina aminao tsony zany. Nisy olona kamo zany avy any Ghana fa vao nahazo teny teto izy dia nanjafona ilay zavatra ratsy. Ka ninona koa zavatra ratsy rehetra navelanao tany an-trano rehefa mody any ianao tsy ho hitanao tsony zany. Zavatra rehetra izay mikendry fandrigananao tsy hitanao tsony reny. Izay tokoa ny tanteraka asandrato tananao roa dia isor'Andriamanitra. Isor'Andriamanitra ny amin'ny fionana an'io alina. Sotra Jesosy a. Misy olona misotra azy ve? Asehoy an'Andriamanitra fankasitranao asehoy izy zany a. Asehoy azy a. Misy olona ve mitehaka an'Andriamanitra hatrany a. Asehoy izy hatrany a fankasitranao ny amin'ny teny a vorainao androany alina. Alohan'ny alako a mety hoe tsy hitanao ny ramatoa vatsiko sy ny ramatoa vadiny piso papio e. Fa ho an'ny zaza zafikely dikan'izany ny tsiraray avy ihany koa maneran-tany miandrandra zaza mahagaga na zafikely teraka somatsara zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona vahoan'ny famombana rehetra voaoziny zany. Ninona fanapiany ny famombana rehetra avadika zany. Tatitra medikaly ratsy rehetra manohitra ny fahombiazanao dia foanany zany amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra Jesosy. Isory ndia mandeha Andriamanitra fa mendrika izy a. Alleluia. Ora Shiloh zany ambavaka rapitso amin'ny valo maraina Madagasikara dia mandritra ilay andro manotola fa filazana manokana raha mipitso fionana alina manomboka amin'ny valo alina ora Madagasikara, amin'ny valo ora alina ora Madagasikara. Asandrato dia mandeha tanantsika roa dia isory izy a na fitahiana tamin'ity alina fanokafan'ity. Isory izy amin'ny lalan'ny fonao a. Isory izy amin'ny fonao lalina meo azy voninahitra mendrika azy a tsisy taka azy a tsisy takana azy. Isory izy dia mandeha tsopo malala mendrika midery ianao amin'ny nara feno voninahitra Jesosy izay mivavahantsika. Ndao tsika raninao a fizara-pahasoavana mafy a amin'ny mafianakaviana eny tokoa fahasoavana samindram-po anaraka atsika andro rehetra ainatsika toetra ohatra ny ralafitsika mandrakizay a. Amen. Mandrakizay. Amen. Shiloh 2024 ary lalambe ara-panekena ara-bao eo akaikinao a asehoy azy ny fitiavan'Andriamanitra. Sotra Jesosy.